Mampitombonao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tombontsika ry havako. Amen. Andeha hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, indreto izay miankohaka eo anatrehanao. Faly misaotra anao satria tratro izao farany herinandro izao. Misaotra fa niasa ianao ary mbola hiasa eo amin'ny fiainanay Tompo. Voninahitra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana, azo ambara fa mamarina ny fandiniana ny roa hevitra isika hoe mandrasa ho avy ny Tompo. Ry havako, zava-dehibe ny famaranana tahaka an'izao satria ahafahantsika mifanafatrafatra. Ny sabosy tahaka an'izao ny omanantsika ny amin'ny fampivavahana hatrehana rahampitso ry havana. Ary anomanantsika ny fo sy ny saina amam-panahy, anomanantsika ny akanjo, ny kiraro, anomanantsika ny rakitra, anomanantsika amin'ny atsitoriany, satria eo amin'Andriamanitra lehibe voninahitra isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny tempolony dia ao amin'ny tranony, ilay fitoerana masina izany. Koa ny hotoriana ho amintsika ry havako dia andinge hovakiantsika izay voalaza ao amin'ny Salamo 5:7. Ny andininy faharoa aloha dia avy eo ny andininy 7. Ireo zany no hovakiana mifampitohy. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Hoy ary ny Tompo, ho avy tokoa amin'ny fotoanao iny, izao no hitsara marina, fa Andriamanitra no mpitsara, mampihetry ny anankiray izy ary manandratra ny anankiray kosa. Amen. Izany no hotoriana amintsika rahampitso ry havana, ka ny fanahy masina no anomana ny fo amam-panahy antsika ho toy ny tany tsara, vonona handray ny tenin'Andriamanitra ka ahavokatra eo amin'ny fiainantsika izany. Angatahana indrindra ny Tompo mba efa hanomana zany ny momba antsika tsirairay avy. Rehefa nandinika ao ry havana ny amin'ny lohateny rehetra nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana Novambra ka hatramin'izao dia miodikodina eo amin'ilay fitsarana, fa tsy tena mbola nanoratra zany tsika, tsy mbola tena niara-nijery zany tsika hoe Andriamanitra no mpitsara. Dia izay zany no hitantsika amin'ity an'ity ary hoentintsika ihany koa mieritreritra satria jereko fa mifanikam-pinoana dia ho avy Jesosy hitsara ny velona sy ny maty. Tanteraka zany taty amin'ny testament-baovao ilay Salamo 5:7 teo hoe Andriamanitra no hitsara. Ry havako, eny amin'ny Selafa, eny a Riviera 3 isika no mivavaka rahampitso. Alahady farany noho izany dia mivavaka maraintsika manomboka amin'ny 7 sasany. Amin'ny alahady farany azy koa arak'izany dia misy ny akatrika ny fandraisana iomanantsika amin'ny fanomanam-panahy, hiatrehana ny fandraisana amin'ny heriny izany, ary koa andraisana fanapahan-kevitra amin'ireo fiainan'ny fiangonana indray, satria izany koa no maha-fiangonana velona ny fiangonana. Misy foana ny asa, misy ny fanapahan-kevitra izay tsy maintsy ho raisintsika ry havana. Noho izany dia Jesosy hitahiry antsika tsirairay avy ao amin'ny fahasoavana ary mba ahafahantsika miaraka mifampitantana mandeha miangona any am-piangonana rahampitso. Dia araka ny efa firariantsika nambara teo hoe fanahy masina ry havana nomana ny fo amam-panahintsika ao anatin'izany rehetra izany. Amen. Hivavaka ary isika. Misaotra anao izay Tompo fa mifarana izy ity ary mifarana ity lohahevitra ity. Zava-dehibe aminay satria miankina amin'ny hoavinay mihitsy izany. Iny misy araka ny nambaranao teo hampihetrenao ary misy hasandratrao. Dia misy koa araka ny hitanay teto hatramin'izay andeha any amin'ny fijaliana sy ny fahoriana, ny elo mandrakizay, ary misy kosa andeha any amin'ny fanjakan'ny lanitra miaraka aminao ry Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo. Noho izany dia raha sitraka ao Tompo dia mba jereo hatrany izay fanoloran-tenanay ary ampio izay mba hanana fo matahotra, fo mankalaza sy manome voninahitra anao, fo tianao Andriamanitra ary tia ny hafa ihany koa satria izay no ampisianay. Dia engany mba ho marina eo anatrehanao izay ataonay Tompo, mba hantombanay ny fiainana mandrakizay. Tantany izay fimbiny izay amin'ny anaran'i Jesosy, engany izay ho afaka hivavaka rahampitso ary dia hideranao sy hankalaza ary hanome voninahitra anao. Amen. Ho aminareo hatrany ary
ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.